Amin'ny kafaliana hatrandray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidinany tokantranonao amin'izao hariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery. Atolotratsika mpity fanatanjahantena ary ny arahaba omba hampiraritso atsika rehetra, anasaina ihany koa tsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Somary vitsivitsy ihany ny fandarantsika amin'izao hariva izao kanefa dia hoezahana ny tondra fanadihadiana lavalava asa araka ireo taranja izay tratra atamin'ity farany ny herinandro ity, isan'izany ny taranja baolina lavalava, ny taranja baolina kitra. Etontsika anomboana ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny taranja baolina lavalava satria dia nandray lalao iraisam-pirenena maromaro tsika tamin'ity farany herinandro ity, niona tamin'izareo Maoré, ny Mauriciana ary ny Réunionnais. Ny fiadina ny amboaran'ny ranomasimbe indiana taranja baolina lavalava izay nikarakarain'ny Aroi no rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana voalohany ity. Nomontsany ny 3FB tamin'ny isa mavezatra ny ekipa ny Saint-Pierre tompon-daka ny Nosy La Réunion. Nomontsany ny 3FB tamin'ny isa mavezatra 1:20 no 7:70 ny ekipa ny Saint-Pierre tompon-daka ny Nosy La Réunion teo amin'ny lalao fiadina ny amboaran'ny ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja baolina lavalava. Raha ny hery taloha tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ihany no nifandanja ny lalaon'ny rotota. Ny 3FB teto no nitarika tamin'ny isa tokana 13 no 12 teo amin'izay fidirana voalohany izay. Azo lazaina fa mbola nanana ny vovokaina entina nanohatra ny 3FB ry zareo Saint-Pierre teo amin'izay fidirana voalohany izay. Nanatombo teo amin'ny tanjaka sy teo amin'ny azakazaka ny famezivezena ny baolina ny ekipan'ny 3FB tamin'ity lalao fiadina ny amboarany ranomasimbe indiana ity ka zay no nahafatesan'izy ireo baolina maromaro. Teo amin'ny fidirana faharoa dia reraka iry zareo avy atsy amin'ny ekipan'ny Saint-Pierre ka dia nisosa ho azy tsy nisy mpanakana intsony ny fanafihana ho an'ny 3FB ka nisesisesy ny baolina matin'izy ireo tao anatin'izay fidirana faharoa izay. Lesoka ho an'ny ekipan'ny Nosy La Réunion tamin'ity fihaonana fiadina ny amboaran'ny ranomasimbe indiana ity ny tsy nahatongavan'ireo mpilalao maromaro tao aminy izay voatazona any amin'ny ekipa pirenena frantsay eo anivon'ny université sy noho ny antony maro samihafa dia tsy tonga avokoa ireo mpilalao tompo-toerana teo amin'ity ekipa ny Saint-Pierre ity. Nisy akony lehibe teo amin'ity lalao ity izany fahabangana mpilalao tompo-toerana tamin'ny zareo Saint-Pierre izany. Ny 3FB zany no voaositra ho tompon-daka ny ranomasimbe indiana ny batany amboara tamin'ity lalao ity. Mbola nomontsany ny ekipa malagasy tamin'ny alalan'ny Kosfa ihany koa ry zareo Mauriciana tamin'ity androany ity, resin'ny Kosfa tamin'ny isa 50 no 13 ny Cowboy avy atsy amin'ny Nosy Maurice teo amin'ny lalao faharoa tamin'ity androany ity. Teo amin'ny hoan'ny divizionna faharoa kosa dia nomontsany zareo Maoré tamin'ny isa mavezatra 5-3 ny ekipa divizionna faharoa avy any Alotra Mangoro ary ny teo amin'ny fihaonana tao amin'ny Sam Quartier kosa dia resin'ny TFA Naty azy tamin'ny isa 5-20 ny ekipa ny FPM Manjakaray.